Ho fanamafisana sy fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka dia nisy ny fanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena rosiana io ariva io ka tetsy amin'ny masovoan'ny Rosia tetsy Ivoandro no nanatanterahana izany. Nanatrika izany indrindra sy teny antoerana re ny namana Sidony Raingo Malala sy Tsirra Kotoarson. Vita sony androany ny fifanaraha-mpiara-miasa eo Madagasikara sy Rosia eo amin'ny lafiny fahasalamana. Masahana lafiny maro ity fifanaraha-mpiara-miasa ity ka anisan'izany ny fanakalozana traikefa eo amin'ny sampitsabo avy amin'ny firenena rotonta sy ny fiadiana amin'ireo aretina mpahazo ny olona matetika. Izany dia nisy ataontsika fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny fanjakana rosiana sy ny fanjakana malagasy eo amin'ny sehatra ny fahasalamana dia azo izay hoe fiandohan'ny fiara-miasa any izy io fametrahana ireo ataontsika hoe paikady rehetra amin'izany fiara-miasa zany dia ny tena votoatiny dia anampy antsika reto fanjakana rosiana reto tamin'ny faran'ny taona 7 dia nanatrika firivoriana faratampony momba ny ady amin'ny tuberculose ny ministera fahasalamana ary tamin'izay fotoana izay no niaonana tamin'ny ministera fahasalamana rosiana ary tamin'izay no nampisehon-jareo ny firariny anampy ny fanjakana malagasy amin'ny lafiny fahasalamana indrindra tamin'izay moa nisy ny peste tamin'izay fotoana izay dia ny fahavononan'jareo anampy a Madagasikara na fametrahana laboratoire zany na fametrahana an'ireo paikady maro samihafa mba hisorohana ireny valina rehetra ireny. Dia ankoatran'izany tsy vitany hoe fara-miasa natao synio te zany dia mbola isy koa mpianatra misy échange na étudiant, fanakalozana mpianatra, fanakalozana dokotera, fanakalozana traikefa fa indrindra zany tena te hanampy amintsika izy amin'ilay fanamafisana ny sehatra ny fahasalamana amin'ny lafa eny fotony mihitsy. Nous avons des ministères de finances de nos deux pays qui doivent donner leurs avis afin de régler le côté financier, si vous voulez. Cela veut dire, pour ça, on se propose d'utiliser une partie de la dette de la République de Madagascar envers mon pays, la Fédération de Russie, pour financer tout ce qui est nécessaire pour activer plutôt, intensifier la lutte contre les maladies infectieuses. Inona fa hanome tosika bebe koa amin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta ny fanatanterahana izao fifanaraha-mpiara-miasa izao, hoy ny ambasador rosiana Andriamatoa Stanislav Akhmedov. Raha momba ny teti-bola entina matsina ireo tetikasa ireo kosa ao anatin'ity fifanaraha-mpiara-miasa ity dia tsy mbola fantatra aloha hatreto fa miandry ny fahatongavan'ny delegasiona rosiana eto amintsika izay ahitana minisitry ny vola sy minisitry ny fahasalamana. Ny fahatongavan'izy ireo dia miankina indrindra amin'ny toe-draharaha eto amintsika. Raha araka ity fifanaraha-mpiara-miasa ity dia haritra 5 taona izany. Ny tanjona dia ny ahafahan'ny firenena rotonta mivampizara traikefa amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka.